ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramirabantsika rehefakotratra ity talata fa valon'ny volana septambra ity ary dia faly manonona ny fifaliana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika mianakavy. Ny mofinaina ny diavako dia ny boky ny ohabolana toko voalohany. Ohabolana toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Ohabolana toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Fakitika amin'anaran'i Jesosy. Ny ohabolan'i Solomona zanak'i Davida mpanjakan'i Israely. Ahalalana fahendrena sy fananarana ary ahafantarana ny tenin'ny fahalalana. Azahoana fananarana mampahindry dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiana. Hanomezam-pahendrena ho an'ny kely saina ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo. Aoka ny endry iaino ka itombo saina ary aoka ny manam-panahy azo fitariana tsara. Ahafantarany ny ohabolana sy fanoharana ary ny teny ny endry sy ny teny sara-patarina atao. Fahatarana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana, fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaisana. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny ty boky ny ohabolana vakitsika ty ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny toko voalohany dia fitarian-teny na manazava ny tanjon'ny boky. Ny tanjony nanoratana sy nanangona ny Solomona ny boky ny ohabolana ary manazava amin'ny tsipiriany ny lanjan'ilay boky mihitsy aza eo amin'ny fiainan'ny andavanandro ny olona. Ny boky ny ohabolana dia amin'ny boky ny ohabolana azy dia traikefa-piainana, izany hoe vokatry ny fahitan'ny olon-kendry tahaka ny Solomona ny atao hoe fiainana dia lesona avy amin'izany fiainana sy traikefa-piainana zany no tantarain'ny boky ny ohabolana. Dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito dia mitantara na andininy fahaenina mamana koa dia mitantara ny tanjony ny antony sy ny vokatra nanoratana ateraky ny famakiana ilay boky ny ohabolana. Lazana afaka malala dia mametra-panontaniana antsika manao hoe fa inona moa no tombotsoa na inona no arem-panahy hoentin'ny boky ny ohabolana ho anao raha mamaky ity boky ny ohabolan'ny Solomona ity ianao. Na azo hitarina lavidavitra kokoa mihitsy manao hoe inona no arem-panahy izay hoentin'ny fahendrena ao amin'ny testamenta taloha, inona no arem-panahy hoentin'ny famakianao mihitsy amin'ny soratra masina amin'ny fiainanao zany soratra masina zany eo anivon'ny fiarahamonina. Ny boky ny ohabolana dia raha tsorina dia mirakitra fahendrena, mirakitra boky-pahendrena izy zany. Ary izany boky-pahendrena zany dia manazava amin'ny olona zany hoe zao no tokony ho fomba fiaina eo anivon'ny fiarahamonina, zao no tokony ho fomba fiaina eo anivon'ny mpiarabilina, zao no fomba fiaina koa aza amin'ny fifandraisana an'Andriamanitra. Dia ny boky ny ohabolana dia amin'ny ankapobeny raha toka alohan'ny izentsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ity dia manomboka amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ho izy, ny fiandohan'ny fahalalana sy ny fiandohan'ny fahendrena. Ary dia arandra ny boky ny ohabolana ho loharanom-pahendrena ny lalàna sy ny didy ary ny fananarana. Raha toka ao anatin'ny olona ny fahatahoran'Andriamanitra ary miaino anatra izy, miaino fananarana ary manaraka ny didy sy ny lalàn'ny fiarahamonina sy ny lalàn'Andriamanitra izay mipetraka aminy, dia zay no antsoina hoe mandeha amin'ny fahendrena izy. Manomboka amin'ny fahatahoran'Andriamanitra zany ny fahendrena dia mamakivaky ny fiainona anatra ary fanajana ny didy aman-dalan'ny fiarahamonina sy ny didy aman-dalan'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ary avako malala no raha izay no lalana diavin'ny fahendrena no soratra masina hoe iza ny te ho endry, aiza manomboka ny fahendrena dia eo amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Aiza no miseho endrika ny fahendrena, inona ny endrika isehon'ny fahendrena, ny fanajan'ny olona ny didy aman-dalan'ny fiarahamonina sy ny didy aman-dalan'Andriamanitra. Ahoana no azahoan'ny olona fahendrena amin'ny fiainona fananarana. Mazava ny boky ny ohabolana zany raha toa ka misy metra-panontaniana manao hoe
raha teo indra de amin'inona ny antombohako ny fahendreko de tsotra ho tsika teo matahoran'Andriamanitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra manomboka eo ny lalan'ny fahendrena, ary mizotra maka amin'ny lalan'ny fahendrena izy. Ahoana ny tombon'ny fahendrena ao anatiny? Mahay miaino izy, mahay miaino anatra izy, miaino ny fananaran'ireo olo-kendry izy. Ary de inona no andrefesany amin'izay hoe mandeha amin'ny fahendrena sa tsy mandeha amin'ny fahendrena? Ny fanajana ny didy aman-dalàna. De izany boky zany rehefa ko malala andeny voaloka hatramin'ny fafito ary raha toa ka andeha atao hoe amin'izany lalam-pahendrena zany ianao, de inona no zany hoe miaino anatra ianao ao anatinao ny fahataoran'Andriamanitra, miezaka ianao ao anatin'ny fahataorana fanajana ny didy aman-dalàm-piarahamonina. De ireto misy zavatra efatra lehibe zay asehonyity toko voalohany zay mofinainantsika nyty mikasika ny ataontsika hoe ny ateraky ny fiainon'ny olona ity boky noabolana ity. Ity boky noabolana ity zany de raiso tahaka ny boky fananarana, zany hoe miaino anatra ny olona mba ho endry. Dia ireto ary misy ataontsika hoe inona ny vokatry, inona no ateraky ny fiainonao anatra. Raha toa ka anaran'ny boky noabolana ianao zany, manokatra sofina na maningila tsofina iaino ny boky noabolana na ny boky ny Solomona, de inona no entin'izay? De hitanao ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Reto ary misy zavatra efatra no tsongaina manokana. Ny fiainonao anatra amin'ny boky noabolana, na ny fiainonao anatra mihitsy, de izao mahatonga anao manana toe-tsaina mahay manavaka. Ny olona miaino anatra na ny votoatim-pananarana de manome ny olona ny toe-tsaina mahay manavaka. Inona hoe mahay manavaka? Ny fiarahamoniny testamenta taloha de fiarahamonina voasokajy, fiarahamonina izay ataontsika hoe fiarahamonina misy rafitra mazava tsara. Zany ny fiarahamoniny testamenta taloha. Ary io koa tsy mifanalavitra fiarahamoniny fiarahamonina malagasy. Fiarahamonina malagasy de fiarahamonina misy rafitra. Hoe andeha ataontsika ohatra hoe resaka ny fiainam-pianakaviantsika, misy ray aman-dreny, misy zanaka, misy mpitondra, misy entina, misy tale any amin'ny toeram-piasana, misy ny mpiasa tsotra entina, misy tompony ataovy hoe tompona fiarakodia, misy kosa mpanofa sy ny sisa rehetra. Zany hoe ny fiarahamonina malagasy sy ny fiarahamonina testamenta taloha na ny fiarahamonina mahazatra antsika teo aloha de fiarahamonina misy rafitra. Tsy fiarahamonina baranahany akory fa fiarahamonina misy rafitra mazava tsara. Ny dikany hoe fiarahamonina misy rafitra na tsy ny fiarahamonina misy rafitra ihany fa amin'ny lafiny zavatra maro samihafa eo anivon'ny fiarahamonina de misy zavatra miavaka. Ohatra amin'ny testamenta taloha de miavaka mihitsy ny hoe itony a zavatra masina, itony a zavatra ataontsika hoe zavatra andavanandro. Misy zany a ny masina, zavatra mikasika an'Andriamanitra masina, ary eto kosa de zavatra mikasika andavanandro. Zany hoe ao amin'ny fiarahamonina zany de tena mandeha ho azy tamin'ny olona tany andron'ny testamenta taloha, ary na de ndraha fiarahamonina malagasy mihitsy koa azy de manana izay toe-tsaina hoe misy zavatra tsy azo afangaro. Satria mazava tsara, na de atao fotsiny raha hoe tamin'ny fiarahamonina malagasy de miavaka tsara ohatra ndeha ataontsika hoe tsy fanao ny tolo malagasy mihitsy, tsy fanao hoe mifangaro ny zavatra. Ohatra hoe mampifangaro ny nosy ny tongotra fotsiny de efa tsy mety amin'ny fiarahamonina malagasy, tamin'ny toe-tsaina malagasy. Satria le fiarahamonina malagasy de fiarahamonina misy rafitra, ary izany fiarahamonina misy rafitra zany de manjary manana toe-tsaina misy rafitra. Fa ny fiarahamonina ankehitriny izay iainantsika de tsy zany intsony. Ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny de fiarahamonina izay ataontsika hoe mampifangaro zavatra maro isan-karazany, de ataontsika hoe mora mampitovy ny olon-dehibe sy ny ankizy ohatra. Inona moa no mahasamihafa azy? Samy olona mitovy ny zolo, fihinana ny olana. Ny volo fotsy ve manavaka ny lehibe, manina moa tsy ny ankizy kely. Zany hoe tsy zay ihany fa inona moa misy ny hoe masina sy tsy masina zany. Inona mahamasina ny latabatra masina io ohatra ozy, na inona mahamasina ny hotely io. Zany hoe ny fiarahamonina ankehitriny de fiarahamonina izay mandrava izay rafitra izay. Le fiarahamonina izay tsy mivaingana, fa fiarahamonina mitsiranoka, ary ny zavatra rehetra de hoy nareo ny teny frantsay hoe relatif, hoe ka mifangaro avokoa. De eto ny afaka malala
ny boky noabolana sy ny soratra masina dia mampianandratsika ny fahaiza-manavaka. Fahaiza-manavaka ny hoe ny zavatra rehetra ao anatin'ny zavatra mitovy dia misy ny fahasamihafana, ao anatin'ny fahasamihafana dia misy zavatra afaka mifandray. Ny fanahy masina dia fanahy mahay manavaka, mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Tsy mitovy mantsy indrindra amin'izao andrenantsika izao ny tena ilantsika ny asan'ny fanahy masina na maromaro koa ny tena tokony hiariariany sy ankinantsika amin'Andriamanitra nantsika ny fanahy masina ary tokony henontsika ny anatra ny soratra masina sy ny anatra ireo olon-kely ao amin'ny tompo dia ny ananana toe-tsaina mahay manavaka. Mahay manavaka hoe ty tsara, ty ratsy, ity tsy mety, ity mety. Ny hoe azavaina tsara fa ny atao hoe tsara nefa dia tsy tsara araka ny fisainan'ny olombelona, tsy tsara araka ny filozofia, satria ny tsara n'izao tontolo izao tsy voatery ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ny ilana ilay fahaiza manavaka. Ny fananarana ary dia tokony ataontsika zava-dehibe mihitsy ary indraindray na indray aman-dreny ara dia tsy manana fotoana isika mianakavy na isika fiangonana na ny mpiarabelona dia indray tsamy noho ny fiazakazaka maro isan-karazany izay mahazo antsika dia indray tsy manam-potoana hifananarana. Dia eto ary avako malala ny boky noabolana dia mampianatra anao ary mitaona anao manko ny boky noabolana fa ny boky noabolana dia manome anao fahalalana sy fahendrena ahatonga anao ahay manavaka. Ahay manavaka ny tsara, ahay manavaka ny sitrapon'Andriamanitra, ahay manavaka ny mahasoa amin'ny tsy mahasoa, ahay manavaka ny tandrify aminao sy ny tsy mety aminao. Fa ny faharoa avako manala ateraky ny famakianao ny soratra masina, famakianao ny baiboly, famakianao ny boky noabolana, fiainonao fananarana dia izao koa hanananao fanabeazana na mahiratra na hanananao fahendrena izay mampisokatra kokoa, fahendrena mahasoa, azonao fanabeazana na mahiratra momba ny atao hoe fahamarinana sy rariny ary fahitsiana. Ny faharoa izany hoe ny fiainona anatra na ny fiainona ny boky noabolana ohatra hoe boky ny fananarana tiana fananarana amin'ny ankapobeny mihitsy ka fananarana ny mpanompon'Andriamanitra na fananarana ny ray aman-dreny na fananarana ny zoky ara-panahy dia izao ny fananarana dia mahatonga ny olona anana fanabeazana mahiratra momba ny fahamarinana ny rariny sy ny fahitsiana. Toro malagasy dia nanazava Andriamanitra manao hoe fisaka ny rariny, toy ny milaza fa tsy mora akory ny mamantatra ny antsoina hoe marina, rariny, fahitsiana ao anatin'ny fiarahamonina. Raha toa ka miaino olona ianao, raha toa ka miaino olona ianao raha toa ka miaino olona miresaka na miaino olona mifamaly dia matetika sarotra ny mitady ny antsoina hoe marina, sarotra ny mitady ny antsoina hoe fahamarinana. Ndradray ara manahirana mihitsy ny mitady iza marina amin'reto olona reto, iza marina amin'reto hevitra reto. Dia ny boky noabolana hoe ny fiainonao fananarana dia mamolaka ny sainao, izany hoe ny fiainona dia mahatonga ny sainao ho voafolaka ka afaka mamora mamantatra ny fahamarinana sy ny rariny ary ny fahitsiana. Ny olona tsy ampy fiainona, ny olona tsy mahay miaino anatra dia tsy zatra mahay miaino. Ary zay rehefa malala ny tombon'ny fivavahana kristianina, ny tombon'ny mpino ny mpino dia mahay miaino. Ary ny olona mahay miaino no olona mora mahita ny marina, mora mahiratra mahita ny mahitsy. Ny olona izany hoe ny fahaiza-miaino, ny fahaiza-miaino fananarana, ny fananana sofina mahay miaino dia fananana sofina koa mahatonga maso mahita mahiratra. Ny olona miatrana fa mamaika ny olona indray dia ny miteny, ny mamaika ny olona indraindray dia ny milaza ataontsika hoe ny hevina, ny fijerina tahaka izany. Fa ny soratra masina dia lazava mihitsy aoka mahay miteny ianareo, toy ny milaza fa aoka koa mahay miaino ianareo. Fa ny fahaiza-miaino dia mampahiratra ny maso. Noho izany afaka malala dia taomina mihitsy isika hanana toe-po mahay miaino fananarana, mahay miaino torohevitra. Fa amin'ny alalan'ny fiainontsika ny mampahiratra ny masontsika.
tsy mora kory mamantatra ny hoe ity mety, ity tsy mety, ity tsara, ity mahasoa, ity tsy mahasoa, fa manomboka amin'ny fahaiza-miaino zany fananarana. Fa ny fahatelo dia hoy koa ny boky Onabolana eto amin'ny andininy fa fahatelo, ny fiainoana o fananarana dia mahatonga fahamalinana. Hoy miteny hoe kely saina, fa raha ny tena marina tsy hoe kely saina loatra fa zara-babem-bahoaka. Mahatonga fahamalinana na fahaiza mitondra tena malina tsara ho an'ny olon-tsotra, ho an'ny sarababem-bahoaka. Sarababem-bahoaka tsy voatery nandalo université, sarababem-bahoaka tsy voatery nandalo namaky boky be dia manahoana, sarababem-bahoaka tsy dia tena nanana sehatra ahafahantsika hoe mamakafaka dia manahoana. Fa ny sarababem-bahoaka kosa dia afaka meno anatra izy. Ny sarababem-bahoaka kosa dia afaka mamaky saotra masina izy. Ny sarababem-bahoaka kosa dia afaka miaino ny torohevitra maro isan-karazany amin'ny alalan'ireo olon-kendry na olon-dehibe amin'ny fiarahamonina. Ny fiainoan'ny sarababem-bahoaka ataontsika hoe fananarana dia mahatonga azy anana toe-tsaina malina. Aza adao ny afaka malala fa ao anatin'izany tsy hoe fiainan'ny sarababem-bahoaka zany misy olona karazan'olona fetsifetsy, karazan'olona manambaka, karazan'olona mahay miresaka, mahay miteny, ary be dia be ny sarababem-bahoaka ny voafandrika. Be dia be ny sarababem-bahoaka ny voafandrika noho ny toe-javatra maro samihafa. Dia hoy ny soratra masina, ny lalana mahatonga ny sarababem-bahoaka ho malina amin'ny olona toantsika hoe mahay mandrobona, mahay mitenina tahaka izany, dia ny fiainoan'ny sarababem-bahoaka fananarana. Ny ataontsika hoe ny anjara toeran'ireo loholona ao anatin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'Andrianampoinimerina dia manome tolo-tsaina ny fiarahamonina. Ary ireny loholona tao anatin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'Andrianampoinimerina ireny, raha ohatra ka fiarahamonina malagasy, dia ireny loholona tao anatin'ny fiarahamonina ireny na zokiolona tao anatin'ny fiarahamonina ireny dia mananatra izy ireny, misehatra ananarana izy ireny ny fiarahamonina. Ary marina zany rehefa ko malala na dia amin'izao andro antsika izao ary. Ny olona tsy mba manana sofina, tsy mety mahay miaino, ny olona tsy ampy fiainoana fananarana dia tsy malina. Ny fahamalinana zany hoe malinenao zany, tsy hoe miahiahy fa malina. Zany hoe mahay mitandrina ianao, mahay mitandrina manoloana ny fandrika, mahay mitandrina manoloana ny fetsifetsena maro isan-karazany. Dia hoe boky Onabolana manao hoe manome fahamalina-tsaina, mahatonga toe-tsaina malina ao anatin'ny fiarahamonina ny fiainoan'ny fiarahamonina fananarana. Dia rehefa malala eo moa zany meka-panontaniana antsika hoe iza moa zany zao no tena mpananatra ao anatin'ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny, iza no mijoro mpananatra? Dia zao rehefa malala ny mpino, ny kristianina no tokony ho mpananatra. Iza indray nao no lasan'ny kristianina nanatra? Ny mpino rehefa malala no mpitondra fananarana. Fiarahamonina ankehitriny moa tsy dia tia moralina loatra noho ny ataontsika hoe ny toe-javatra iainana, fa izany rehetra zany dia na inona dia tokony mitady fotoana na mitady fomba isika ahafahantsika miresaka sy mifanakalo hevitra amin'ny fiarahamonina mba hahatonga ny fiarahamonina manana toe-tsaina malina. Fa hitantsika fa be dia be ny sarababem-bahoaka fantatritsika voafitaka amin'ny zavatra maro isan-karazany, voafandrika, voafetsifetsin'ny olona na fananatana amin'ny zavatra isan-karazany. Dia hoy ny boky Onabolana hoe fiainoana fananarana, fiainoana ny toromarika omen'ny ray aman-dreny na ny tompona andraikitra dia mahatonga toe-tsaina malina. Ny tsy ampy fiainoana, ny olona tsy mahay miaino dia matetika manana toe-tsaina tsy malina. Fa ny farany rehefa malala toka hijana amin'ity boky Onabolana ity ihany isika dia izy koa manao hoe ny boky Onabolana na ny fiainoana anatra, ny fiainoana torohevitra dia mampitombo fahalalana ho an'ny zatovo na ho an'ny tanora. Ny anatra dia mahatonga fahalalana. Lay fahalalana zany hoe midika ny fahalalana dia afantarana ohatra hoe inona ny manodidina anao, inona ny zava-mitranga manodidina anao, inona ny lalàna mifeny zava-boary manodidina anao. Ny fahalalana zany dia ny hoe tsy inona tsy akory fa fahafantaranao ny zavatra mitranga, ny zava-misy manodidina anao. Avy amin'ny anatra, zay moa dika teny hoe fianarana. Midika ny teny hoe fianarana hoe makafitazana avy nianatra dia zany dia avy nandray anatra ny dikany. Dia ataontsika hoe avy nandray fahalalana koa ny dikany. Ny olona tsy ampy fahalalana dia olona tsy tia mianatra, kamo mianatra.
ny olona tsy ampy fahalalana dia olona tsy miaino anatra ary fantatsika fa rehefa ny olona ny tsy ampy fahalalana dia izao tsy fantany hoe hoaizy izy, tsy fantany hoe avitaizy izy ary tsy fantany dika ny zavatra manodidina azy. Raha ampiarina amin'ny zava-panavy hatrany avana zany boky noabolana zany dia ireto ny heviny. Voalohany dia izao, ny fanamasina ao anatintsika izay nomeny ny tompo antsika dia fanahy mampianatra antsika atahotra an'Andriamanitra. Ny fanamasina izay tsy mbola resahan'ny boky noabolana mivantana fa ny fanamasina ao amin'ny saotra masina manontolo dia mampitodika ny olona ho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fanamasina ny mahatonga antsika manana toe-panahy matahotra an'Andriamanitra. Ny fanamasina izay ao anatintsika ny maka ny toeran'ny boky noabolana ka mahatonga antsika manana toe-tsaina mahay manavaka. Ny kristianina rehefa ko malala manana fanamasina ao anatiny dia tokony manana toe-tsaina saina mahay manavaka izy. Tiany tsara, tiany ratsy. Satria fanahy ny fahazavan-tsaina ny ao anatiny. Ny fanamasina ao anatintsika rehefa ko malala izay misolo ny boky noabolana ka mitona antsika hamaky ny boky noabolana nefa ko mitana ny toeran'ny boky noabolana dia izao fanahy mampianatra antsika mba hahatonga antsika hafantatra ny marina, ny rariny, ny itsiny. Fanamasina tsy fanahy izay mitona ny olona hiala amin'ny fahamarinana na mitona ny olona handika lalàna na mitona ny olona hanao zavatra tsy rariny na tsy mety, fa ny fanamasina dia fanahy manome fanetretena ny olona hanao ny marina sy ny mahitsy. Ny fanamasina dia manome ny olona koa izay maka amin'ny boky noabolana ka ataontsika hoe ao anatin'ny mpino mahatonga ny olona miaino ny fenon'ny olona ny fanamasina dia mahatonga azy manana toe-tsaina malina, manana toe-tsaina liam-pahalalana. Iny rehefa ko malala ny fanamasina izay ao anatinao dia hitaonanao hoenonao ny anatra izay ataony aminao, ary ny fanamasina izay ao anatinao anefa fanahy velona ka hitaonanao ho ao amin'ny Jesosy Kristy tompo hatrany. Ilay Jesosy Kristy tompo izay efa nanome toko fa handrotsaka ny fanahiny ao anatintsika no hitahiry antsika amin'ny fahendrena, dia fahendrena izay iainana, fahendrena izay mitondra soa sy fifaliana ho an'ny manodidina anao. Ivavaka isika. Tompo soranao izay no ny amin'ny soatra masina, sotranao ny amin'ny boky noabolana izay mitona anay olona mahay miaino anatra, olona mahay miaino ny torohevitry ny teninao sy ny soratra masina. Soranao koa zany amin'ny fanahinao masina izay mampianatra anay tahaka izao boky noabolana izao. Ny mpino izay tahaka anay tompo dia nomenao ny fanahinao. Ko tao amin'izay ho vavolombelonao amin'ny fahatsara-toetra. Tao amin'izay ho tia ny didinao. Tao amin'izay olona mora lahatra. Tao amin'izay olona vavolombelonao amin'ny toerana rehetra izay misy anay, na amin'ny fahatsara-panahy sy ny fahalemem-panahy, na amin'ny fanaovana na amin'ny fikasana. Dia mivavaka izay ho an'ny firenenay, ny vahoaka malagasy aoka vahoaka miaino anatra, aoka vahoaka liana amin'ny anatra, aoka vahoaka manaraka ny fandaminana izay mahasambatra, mampilamina ny fiarahamonina, vahoaka mahay malina, mahay manavaka. Ary dia mitalao izay tompo, aoka ny fanahinao masina hitoetra mandrakariva ao amin'ny fiangonanao, toetra amin'ny mpino tsirairay avy hanana ny fahamendrehana amin'ny mahampanomponao azy. Misaotra Jesosy no ny amin'ny famindramponao. Amen.